PDG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Vous présente Nivavo. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isacham Telsuruarivo. vous présente Nivavo. La farine ara-pahasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. Manolotra anao ny vaovao. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. vous présente Nivavo. Mihoatra ny 500 lavitra ariary ny fatiatoko ny fanjakana noho ny fisian'ny famotsim-bola. Eo amin'ny fanondranana antsokosoko volamena makany amin'ireo firenena arabo ny taona 2022. Raha nitatitra ny teo anivony samifinina tamin'ity androany ity. Amin'ny herinandro vao iroso amin'ny fanavaozana tany teraka ny lisitra mifidy ny faritra Atsinanana. Manany fomba fiasan'ny seni manoloany io ireo antoko politika any an-toerana, toy ny avy amin'ny malagasy tonga saina. Ahina mipirongatra ny kolokolo ny fanovana ny masotsivana napetraka ny ministera mifandraisan'ireo mpiasa mpanjakana any amin'ny faritra. Misy ihany koa ambonin'izay ny fitakiana vola tsy ara-drariny ho an'izay voaray ho mpiasa mpanjakana, hoy ny fikambanan'ny mpampianatra FRAM. Manodidina ny 500 tafo ny fianakaviana mivelona ao Menabe Antomena tsy maintsy afindra ho fisorohana ny fampitihana sy ny faharinganan'ny faritra rovana any an-toerana no andraisana ny fepetra. Any velany nanome tokony Prime Ministre Britanika fa hanolotra vahaolana manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana ao Royaume-Uni, vahaolana izay tokony atolotra amin'ny faran'ny fivorian'ny antoko conservateur amin'izao fotoana izao. Ny antsiprian'izay. Izay ny lohatenim-baovao ankafialiana indray no hijidiako ny tokantranao amin'ity ala ity tonga soa. Ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy tena ny arahaba ary ampanajana ihany koa no anasako anao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Isan'ny tarantsika izay dia mahery ny 510 miliara ariary ny fatiatoko ny fanjakana malagasy noho ny fisian'ny famotsim-bola eo amin'ny sehatra ny fanondranana antsokosoko volamena makany amin'ireo firenena arabo ho an'ny taona 2022. Raha ny tatitra nataony teo anivony samifinina tamin'ity androany ity, marefo ny fitrandrahana ny arena voajanahary eto Madagasikara antony mahambony ny famotsim-bola eo amin'ity sehatra ity. Mirana Clara. Ny taona 2022 araka ny tatitra avy amin'ny samifinina ny tentina mahery ny 510 miliara ariary ny vola tokony niditra tamin'ny volam-panjakana very noho ny fisian'ny famotsim-bola amin'ny fanondranana volamena any amin'ny firenena arabo. Miara-miasa amin'ny mpandraraha avy amin'ny firenena arabo na ny Emirates Unis, ireo mpandraraha malagasy amin'ny fanaovana izany famotsim-bola amin'ny fanondranana volamena izany. Ny fitrandrahana arena voajanahary no sehatra marefo sy mora anaovana famotsim-bola raha ny fanazavana. Anisan'ny tena marefo anisan'ny tena be riskina blanchiment eto Madagasikara ohatra ny fitrandrahana arena voajanahary. Ny tsika ireo trandrahana tsy mijanona eto ireo makany ivelany. Zay lo atreto raha ny vaovao eto ampelantanany samy tena betsaka amin'le tena so na velany voajanahary dia rendresantsika reny taloha tany bois de rose taty aoriana volamena sokatra safira sy ny sisa ireo transnational leto amintsika. Tsy rantsana mampiatra lalàna ny samifinina hoy ny tale generaliny tsy manana fahefana anao famotorana na isambotra olona izy raha ny fanazavana. Ny asan'ny samifinina tena hoe fikaroham-baovao. Zay ny tena asany.
service de renseignement financier. Raha mandeha zany raha volamena lazainao zany na raha fa ny vaovao anatin'iny inona daholo ny vola famezivezy makaizany io le inona napely manano na tsy manao analizin'izay samy film dia manao ina moa zany filazana zany manao conclusion izy rehefa avy eo hoe raha reto ny vaovao azonay tena mitombona io aia hoe fandikan-dalàna io dia reto ny famonjim-bola miaraka aminy. Eo anatrehan'ny fisian'ny elokabevava arabola eo amin'ny firenena samihafa na ny criminalité financière transnationale tahaka ity tranga famotsiam-bola amin'ny fanondranana volamena ity anomboka iara-iasa amin'ny Interpol ny samifine. Ny Interpol izay fikambanana iraisam-pirenena ahitana polisy misahana amin'ny ady amin'ny elokabevava. Ahafahan'ny samifine mahazo accès mofatsika azy afaka miditra ao anatin'ny antotan-kevitra na base de données ny Interpol izay anankiray amin'ireo base de données 20 ny Interpol. Inona moa ny tombontsoa azo anatin'izany? Tombontsoa azo anatin'izay voalohany indrindra dia eo amin'ny ango-baovao. Faharoa manaraka an'izay dia tsy voafetra ny sistany ny fahafahana manenjika na mampiatra lalàna amin'ireo olona izay eritreretina ho tafiditra ao anatin'ny mety fitadiavana ataon'ny fitsarana na ataon'ny sampandrara rehetrrehetra izay mampiatra lalàna. Raha nitatitra navoakan'ny samifine Trandry ny taona 2024 nisy famotsiam-bola na blanchiment d'argent ny fanondranana volamena milanja 2.5 taona tany amin'ireo firenena arabo araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny samifine Trandry. Mora ny vidin'ireo volamena nanaovana io famotsiam-bola io oharina amin'ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Raha tokony ho mahery ny 2 hetsy ariary, manodidina ny 2 alina sy 1 hetsy ariary kosa no hamarotan'ireo mpanao famotsiam-bola ny 1 grama. Androany, nisy ny fanaovan-tsony ampiara-miasa eo amin'ny samifine sy ny Interpol ahafahany rotota mifampizara atotan-kevitra na ny base de données. Andrasana araka izany ny vokatra izay fiarah-miasa amin'ny ady amin'ny famotsiam-bola indrindra ny manodidina izay sehatra izay asa ho atoato ve sara oviana fa ny herinandro avy izao no voalaza fa hiroso amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy ny eo amin'ny faritra Atsinanana manoloan'izay. Naneho ny heviny filohan'ny antoko MTS na ny malagasy tonga saina ary laza fa manamafy ny amin'ny fomba fiasan'ny CENI amin'izao fotoan'izao ny antoko. Kolo Toamasina. Omaly ny andro natokany CENI nanatanterahana ny hetsika fampahafantarana sy fanentanana ny daholobe ho amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy ho an'ny tao amin'ny faritra Atsinanana. Tao amin'ny Bropoko tany Mangararo irery ihany no nahitana izany fanisana izany raha ny zava-nisy nanerana ny tanànan'ny Tomasina tamin'io andro voalohany io. Nandritra ny hetsika voalohany natao, ao ny milaza fa mbola tsy tomombana ny fampitaovana rehetra ho an'ny mpanao fanisana, matoa tsy mbola nanomboka ny fidinana isa-tokatrano. Nilaza kosa ny solotenan'ny CENI fa efa eny ampelatana ny agent recenseur ny fitaovana ka amin'ny herinandro farafahatarany vao tena manomboka ny fanisana. Ny fitaovana dia efa tomombana fa ny fotoana natanterahana azy zany dia hidina toerana amin'izay zany ireo agent recenseur sy CNR ireo zany farafahatarana amin'ny herinandro rehefa manomboka miasa amin'izay. Na dia efa manomboka aritsika androany efa misy tokoa efa miasa amin'izao. Anisany anefa anisany dia io jugement supplétif io efa ao anatiny mihitsika zany zao satria zay mahazo karapanondro zany any anivon'ireny commune ireny anivon'ireny arrondissement ireny rehefa dia amdirina avy hatrany ao anaty lisitry mifidy izy amin'izay. Nanamarina nisy olo-bavombahoaka ny Tomasina voalohany fa tsy misy mandeha ny amin'ny fampitaovana ireo agent recenseur ary mbola tsy misy mandeha amin'ny laoniny ny asa fanisana raha nitatitra azo ny avy amin'ireo mpiara-miasa aminy. Tompon'andraikitra ny MTS zany ny antso anah hoe tsisy zavatra mandeha, mbola tsisy le taontsika hoe ina moa agnarana izy ity tablette zay resahan'ny président CENI. Ny fitaovana taloha ozy efa simba ihany koa ary sasany very. Donc zany tsy mandeha milony zany le asan'ny zareo ka mangataka amin'ny tompon'andraikitra amin'ny CENI zany mba hagnano malaky satria zavatra ohatran'izany mahatonga anay saro-piaro ary mahita fa atao ambany zavatra le asa zany. Dia ny fitondram-panjakana koa moa mety manao ny ataony ihany koa tsy mandefa le vola tokony ilain'ny commission électorale antsika miteny zao. Ka zay mahatonga anay miteny hoe voalohany mba hangatahana ny CENI satria fatako zareo fa niona tamin'ny communauté internationale indrindra moa zany ny vondrona Union européenne tamin'ny
zoma rehefa avy nivory zay lakamisy dia tokony mangataka izy manao requête hoe zay mba mila anaovanareo audit satria tsy azo atokisana ny zavatra ataontsika nampisy crise taloha raha tsy resaka za 2002 crise tanteraka ny 2006 azadino zany latsy kofidigna tam'izay zao fividianana amin'ny taogna ho avy tia mety ahitagna loza raha ohatra ka anao zavatra tsy mety zareo amin'ny tompon'andraikitra amin'ny commission électorale tsy mora manao recensement ary ny zavatra sorako ny seni kely dia hoe tsy lehibe ny fokotany tsosy zany ny ataontsika tompon'andraikitra voalohany amin'le recensement satria fatantsika natao lehibe ny fokotany taloha zay olona namany fogna na hoe mombamomba ny zareo fogna no atao agnatin'ny listim-pividianana zao zany za manentana ny vahoaka malagasy ray manontolo indrindrindra ny tompon'andraikitra malagasy tonga saina isamparitra isaky ny district mba andray anjara amin'io fagnamboarana liste électorale io azontsika atao manitsy an zareo isan'andro zay moa dia milaza zareo vonina amin'izany ka dia efa manitsy an zareo za androany hoe ny fampitaovana sy ny sisa tsy mandeha amin'ny laony amin'ny datintsika androany firmantsika faefatra androany faefatra ny volana androany ankoatra ny fahasamihafany daty nanomboana ny fanisana isam-batan'olona eny amin'ny fokotany manahany amin'ny fomba fiasan'ny seni ny antoko MTS raha tsy misy ny fitsiriana ataon'ny sehatra iraisam-pirenena na eo aza ny filazana fahavononana nataon'ny seni za aloha zareo mo présenter les logiciels za teo tsotrany ana mbola veriko fogna za mila ny vondrona Union européenne na ny OIF na fianakaviam-be iraisam-pirenena anao auditiny le logiciel zay ilaigna zay fa tsy tsika malagasy samitsika fa tsika tsy fampatoky mazava loatra io ary ny tantara zay nitranga tamin'ny fividianana dia mazava be na ny fividianana atao Tomasina zao jerevo be ny tanàna conseil municipal mahazo dia lehibe ny tanàna indray resony ahoana mampossible an'izany tsy possible zany fref maresy conseil maresy koa lehibe ny tanàna ngamba tsisy eto Madagasikara valim-pividianana ohatran'igny fa dia mampome fa zay moa tsy olo tsy tia miady ary tsy tia crise fa tsy za hery manana toe-tsaigna ohatran'izany fa misy sasansasany fa misy ihany koa manana toe-tsaigna hafa ka le toe-tsaigna hafa zay jerevinareo fa loza mitantao ho an'ny tany sy ny firenena sy ho an'ny hoavin'ny Madagasikara le fangalaram-bato tadiavana karakaraigna manomboka ny any ka zay mampitandrina ny tsika jiaby mampitandrina ny commission électorale fa ny milaza fa vonona zareo anao zavatra tsara dia miandalana io zany tsika tsy maintsy miezaka manitsy anazy androany zany dia efa manitsy hoe misy raha tsy mety tsy le logiciel resako voalohany ty fa le logiciel aloha mandeha le audit fa tsy tsika tonga dia hiteny hoe tsy mety le logiciel fa le audit zay tsy miankina amin'izaniza mandeha dia eo tsika vao afaka maresaka le logiciel fa zavatra tsy mety androany fampitaovana sy ny sisa tsy ao nefa ny zareo ny teny hoe manomboka 1er octobre le fanombognany le fanavozana le lista hatramin'ny omaly betsaka ireo lehibe na fokotany tsy nanaiky nalaina sary no nilaza fa tsy mbola voafaritra mazava ny fotoana hanomboana ny fanisana amin'ny tetiny isa-tokantrano noho ny tsy fampitombana ny fampitaovana ampiasaina izay tsy mbola eo ampelantanana fa toy ny raharaha mampifandritra ny solombavam-bahoaka ny Bekily sy Betroka kosa indray dia mijoro amin'ny filazana fa ny solombavam-bahoaka ny Bekily no ambadika ireo asandalo tao amin'ny distrika ny Betroka sy ny manodidina ny solombavam-bahoaka Randrianasolo Jean Nicolas voafidy tao amin'ny distrika ny Betroka nambarany ihany koa fa misy amin'ireo miaramila any amin'ny faritra no miray tendro amin'ireo dahalo indrindra miresaka alatromby any an-toerana amin'izao fotoana izao. Manizingizina mafy ny firaisan'ny solombavam-bahoaka ny Bekily tsy kombakomba amin'ny dahalo sy ny filazana fa ny solombavam-bahoaka ny Bekily no ao ambadika ireo asan-dahalo any amin'ny faritra Androy ny solombavam-bahoaka ny Betroka taorian'ny raharaha nitranga tany amin'ny faritra ny 7 septambra lasa teo. Nisy ihany koa ny famonoana olona tao amin'ny fokotany Mitsinjo ao amin'ny komina Ambatomivary ao amin'ny distrika ny Betroka izay niaraka tamin'ny alatromby miisa 700 sy osy 100. Dahalo le olo vonondreo lainga marindrano zany satria inany antony raha dahalo olo dia tokony tamin'ny toerana zay nangalandreo azy zany dia fa mety fa maty fa agny a Bekily agny zany vovonondreo olona roa mianaka 10 taona ny ray ny zanakiny dia niabany 45 ans. Fantatra fa
ny équipen'ny député ihany zany nampiarahana io député amin'ny sisiny avao mipetrapetraka amin'ny sisiny igny namangony le zavatra io tsy androany naovan'ny député io afaka magnanao renseignement nareo mpanao gazety a fanigahatra mikasika an'io sy tany ampanihy alohan'izy député zao efa voasazin'io izy ampifaritra amin'ny faritra andro io amin'ny zavatra ataony io fanaovanao extorsion boviden'olo fangalano ambon'olo afaka constatera zany namaly ny fanambarana nataony ministry ny fiarovam-pirenena omaly mahakasika ny fitondran'ny tena ny miaramila any amin'ny faritra ihany koa ny solombavam-bahoaka Nicolas moa ministre de défense maly fa hoe sisy maramila bekona olo ohatran'izao marina tokoa zany fa zao maramilanao complice amin'ny député na de sy tovoloa aminao daholo ny olona ny ambany fehefanao agny aza mitopatratra am'izay anao fa hoe tsara daholo ny maramilanao za miteny an'izany mo général monsieur le ministre za sy miteniteny foana za député Nicolas Andrianasolo afaka sasinao ohatra misy an'izany hoe sy hitovy amin'ny sainao ny sainy maramilanao any azo constatena zany fa maramilanao nanaonao fahatany namon'olo amin'ny antonatony andrasana ny fanazavana avy amin'ny solombavam-bahoaka ny Bekily manoloana ity tranga ity ny tenany izay namafy tamin'ny Antsoatarby omaly fa tsy tokony eny feon-dakiloso tokana ary hitondra fomba fijery tokana manoloana ny tranga any an-toerana ny solombavam-bahoaka ny Betroka mahagaga ty zao rehefa olo ny député Betroka no voasambotra voatifitra no ny asa ataony dia mironga za député Betroka tsy hitany député Betroka ve ny olona maty matetika aty amin'ny districtny Bekily izay vonoin'olona avy any amin'ny district Betroka ka tokony tsy hiangatra monsieur le député fa ho jerena kaiky zany raha zay hoe fa tsy dery hoe Betroka ty Bekily amiko zany ny fitoriana taony dia fitoriana miteniteny fotsiny satria inona ny antony nanao azy miteniteny te hoe torina ahoana ny fitoriana ny olona aty ny districtny Bekily ny basy ny tratra amin'ny olony ny dahalo zany tsy afaka hitory ny olo tsotra amiko zany hipomba dahalo i député Betroka raha izay ny teny ataony satria ny fitaovana tratra amin'ny olony ankilan'ireo tsy mbola nitsidika ny distrika ny Betroka hatramin'ny voafidy azy ny filom-pirenena raha fanazavany solombavam-bahoaka avy any an-toerany efa misy ny antso natao tamin'ny fijaliany roapolona any amin'ny faritra iny saingy tsy nisy valin-drany fanazavana tsy nahazo fanampiana ihany koa ny distrika ny Betroka nandritra ny valanaretina COVID-19 ny ponina ao an-toerana izay miaina anaty fahasahirana tanteraka amin'izao fotoana fampiasa contractuel de droit privé miisa 2.30 nandray anjara tamin'ny fitokonana Tetsy Anosy no kasain'ny tompon'andraikitra eo anivony Instat horoahana amin'izao fotoana raha nambaran'ireo mpiasa tamin'ity androan'ity toeraka izany fitokonana ataon'izy ireo eo am-piandrasana vahaolana mazava avy amin'ny tompon'andraikitra mahakasika ity raha ity Daniela Mino Artsoa iray volana taorian'ny fitokonana nataon'ireo mpiasa contractuel de droit privé na ireo mpiasa tsy mbola mpiasa-panjakana anatin'ny syndicat SPDPS eo anivon'ny Instat mpiasa manodidina ny 2.30 no kasain'ny mpitantana eo anivon'ny Instat horoaina raha ny nambaran'ny mpitarika ny syndicat SPDPS androany ireo 2.30 voakasika izay niasa nandritra ny 30 hatramin'ny 10 taona teo anivon'ity Institut National de la Statistique ity raha nitaky ny fandoavana ny CNAPS gn'anontolo ny mpiasa voakasika zany izahay de faharoa nitaky zay ny fitovian'ny karama na ny indemnité ny prime ho an'ny mpiasa rehetra ato amin'ny Instat satria ny asa atao de mitovy tanteraka araka ny sikazy misy azy de retiny navalin'ny tantana tato amin'ny Instat fanaovana fanadediana mifandroana mpiasa mitokona 2.30 fanesorana ny banderole sy misy fampilazana izany hoe fampiorona sy didi-kofehy lehibe ary raha mahatahora ny iainan'ny mpiasa droit privé amin'izao fotoana izao izany dia midika ho fanisikisana ny lalàna mifandraika fananana ny zoitaky sy tokona araka ny voalaza ny lalam-panorenana sy ny lalàna mikasika ny asa manoloana ny fitakina nataon'ireo mpiasa mbola tsy mpiasa-panjakana tosa maro no mbola tsy voalohan'ny Instat amin'izao fotoana raha ny fanazavana tsy aivony fitakina maro no nataon'ny syndicat SPDPS izay ivondronan'ireo mpiasa contractuel de droit privé eo anivon'ny Instat
izan'izany ny mikasika ny tokony andoavana ny knapsany izy ireo nanomboka ny taona 1970 hatramin'ny taona 1972 fa eo ihany koa ny isian'ny fitovian'ny karama ny tamin'ny karama ary ny prime eo amin'ny sampiasa. Eto izahay syndicat dia mbola milaza sy mampafantatra sika rehetra eto amin'ny firenena fa tena sy mazava ny fitantanana atao amin'iny staty satria ireto avy nitosan'iny staty amin'izao fotoana izao. Raha niditra ny tale général n'iny staty tamin'ny 2019 dia nanomboka 2020 dia efa sy vita paye zany knaps zany koa ankoatran'le nanomboka tamin'ny 96 jusqu'à tamin'ny 2018. Faharoa ny mpiasa manao enquête tamin'iny staty mbola sy voalohany telopolo isan-jato fahatelo nanao ny EPM dia mbola sy nivoaloha koa 4 mois zany ny lazana efa sy mazava tanteraky ny fitantanana tamin'iny staty ary tokony voaloha reo zavatra reo. Hitoy hatrany ny fitokonana ataon'ireo mpiasa mbola tsy mpiasa-panjakana mivondrona ao anatin'ny syndicat SPDPS eo anivon'ny Instat raha ny fanazavana. Fa tontolon'ny fampianana no anoizantsika ny fampahalalam-baovao manomboka eto. Tsy mifandray amin'ny zava-misy eto Madagasikara ny politika mpampianana entin'ny fanjakana fohy be. Hoy teo anivon'ny Confédération syndicale tsy mpamata amin'ity androany ity makiakatahaka ny any velany ihany koa isika. Ireo tompona andraikitra ka tsy mijery ny hoe manana anatanteran'izay ankilany. Maro ireo olana sedrainy ireo mpampianatra amin'izao fotoana no nitandrevaka sy nigoragora eo anivon'ny ministera pia raha ny fanazavana hatrany fitinokoloana. Tsy mipetraka ny paikady raikitra avy amin'ny fanjakana ka antony mampitotongana ny tontolon'ny fampianarana ankehitriny hoy ny Confédération syndicale androany. Misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainan'ny mpianatra sy ny mpampianatra ny tandrevaka misy any amin'ny faritra antsimo Madagasikara manokana. Maro ireo tsy fandraisana andraikitra misy araka ny fanazavan'ny mpampianatra Vaotoliary faharoa. Ho an'ny Olga manokana nanomboka tamin'ny taona 3 ny tena no nampianatra Fram tao Toliara 2 saingy ny taona 17 no raisina ho mpiasa-panjakana. Ankoatran'ny karama izay efa kely sy tsy ampy ivelomana isan'ny olana amin'ny tontolon'ny fanabeazana any an-toerana ny tsy fisian'ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana ankamampiana ny tahapasoton'ireo ankizy miditra an-tsekoly. Raha mpitahako tamin'ny 2006 ny amin'ny andro androany zao vitsy tena vitsy mety eo amin'ny angamba ny 10% ny zaza tamin'izay ro miditra an-tsekoly satria voalohany amin'ny ara-tsakafo faharoa ny amin'ny ara-pitaovana satria tena mosary zany any amin'ny Toliara 2 amin'ny Toliara 2 manokana aloha fa ankoatsin'izay tsy fantatra fa amin'ny Toliara 2 manokana tena mijaly etsy andaniny ny fotom-pivelomana agny omby tsisy omby Toliara 2 noho ny asan-dahalo. Amin'izao koa nefa tsy asan-dahalo amin'ny omby fa olo. Dahalo mangalatsolo, mangalatsy maso. Zay zany tena mampalahelo. Tamin'izao ny asa tao ny mpianatra tao 900 fa amin'izao vitsy kely. Amin'izao mety eo amin'ny 100 satria zao antony. Isan'ny mahatonga ireo olan'ireo ny tsy fisian'ny paikady mifanentana amin'ny zava-misy ankehitriny amin'ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara hoy ny syndicat. Tsy anaiko tsony zahay ho vato lampy lehibe sy mandondona ka ho taingena amborona ohatry ny atramizay. Tsy niteny mihitsy zay fa dia rehefa tonga eo zay mpitondra dia zao indrainy ianareo. Zay tonga mpitondra dia zao indrainy ianareo. Zay dia mahatsiaro mihitsy eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana fa amin'izao fotoan'izao moa zay isy ilay fivoriana maneran-tany hoe mikasika ny tontolo iainana. Fa raha ny tontolo iainan'ny fanabeazana raha ho teo amin'ny teny frantsay dia zao tena pollué. Mahatsiaro tena hoe pollué ny atmosfera ny ainanay satria nahoana entinao daholy zao fanovana rehetra hita ny sasany any ivelany zao zay amin'ny ankapobeny tsy mifandray akory amin'ny zava-misy eto Madagasikara. Nisy araka izany ny tolo-dalàna izay natolotra ireo syndicat ny mpampianatra avy amin'ny Saint-Pama izany ifanaraka amin'ny zava-misy amin'izao fotoana saingy mbola tsy misy valiny izany taona maro aty aoriana. Betsaka ny zavatra hoentinay fa dia mialatsiny aloha fa tsy ho ambary eto ny antsipriany satria paikady ihany izy io hatramin'izao aloha fa efa manana zay araka ny nambarako teo le projet de décret mametraka anay amin'ny toerana tokony isy anay. Tsy misy olona afaka iteny intsony zany manao an'le hoe ny anareo hoe dia mitaky fotsiny syndicat mpitaky fotsiny tsy izay. Manana projet de décret zay mametraka anay amin'ny toerana mendrika sy sahaza anay. Ary efa nangalana ny hevitra na hevitra mpitsara io na hevitra izay rehetra mpisehatra amin'ny fampianarana sy fanabeazana efa ao daholo io.
androany 5 oktobra 2024 ny andro maneran-tany ho an'ny mpanabe. Nisy ny fankalazana izany ho an'ireo sendika ny mpampianatra sepama nandinihina mikasika ny olan'ny fanabeazana eto Madagasikara ka anolorana sosikevitra amahana ireo olana sedraina. Faniovany masotsivany izay apetraka ministera amin'ny fandraisan'ireo mpampianatra ho mpiasa mpanjakana any amin'ny faritra ka ina mipirongatra ny kolikoly amin'izao fotoana izao ny fikambanany mpampianatra framina. Misy ihany koa ankilan'ireo vola terena tsy maintsy aloha an'ireo mpampianatra izay voaray ho mpiasa mpanjakana noho ny fanararaotapahefana izay ataon'ireo tompona andraikitra eny fotony rano fanazavana. Mikasika ila taratasy ny fanaovantsy ny iza ny fanarahany ireo mpampianatra voaray ho mpiasa mpanjakana ao amin'ny farim-piadidiany mpampianarana Manandrina, faritra Amoromandihy. Nanome fanampanazavana mikasika izany ny mpampianatra eo anivon'ny Sisco Manandrina androany. Nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny mpampianatra izay nomarina teto Antananarivo tamin'ity androany ity. Misy ny disadisa eo amin'ireo mpampianatra sy chef Sisco any an-toerana ka antony tsy maintsy nanaovana io fifanarahana io raha ny fanazavana. Raha tsy ahivina ny voasoratra ao amin'ny taratasy fifanarahana, vola mitentina 3 alina ariary isaky ny mpampianatra no tsy maintsy omena ny solotena iray izay ikarakara ireo taratasy idirina ho mpiasa mpanjakana. Miisa 720 izy ireo no nanao ity sony ity. Araka izany, vola mitentina 4 ariary no azon'ilay chef Sisco ao Manandrina tamin'ny fikarakarana ireo taratasy ny mpampianatra ho raisina mpiasa mpanjakana. Le taratasy zany tena nisy marina. Ary matao moa zany izy naseho apaby masotra an'igny dia karazany hoe hanafenany an'le izy hoe fiarovategna zany ny antony namoahana le izy satria hita hoe fa miparitaka le vaovao hoe nisy an'igny fandaovana 3 alina igny. Ary faneriterena zany tena tao anatin'izy igny tena niterena. Tena chef Sisco misy zany naneran'le izy. Satria igny 3 alina igny zany sady par tête igny par diplôme pression ary tena matahatra zareo koa anao satria anao hoe gomana zany mbola crayon ny anaranao ka raha vao tsy mandoana io zany anao dia mety hoe soloan'ny olo-kafa na zay zany le menasy atao amin'ilay olona dia voatery tsy maintsy magnefa le olona satria tsy te ho gomana ny anarana. Tsy maintsy andoavam-bola araka izany ny fidirana ho mpiasa mpanjakana ao amin'ny faritra Amoromandihy. Ho an'ny faritra Sofia, misy ny masotsivana tsy mazava ny fifantenana ireo mpampianatra ho raisina mpiasa mpanjakana. Fagnovagna le masontsivagna am'le apetraka ny ministera maloha misy hoe mivadiky tampoko hoe le managna diplôme professionnel managna CSC aby. Igny zany aranefa le marobe zany le mpampianatra tsy ahavita hianatra koro io any am'le centre na amin'ny centre amin'ny Sisco amin'ny district agny na am'le conseil pédagogique mampianatra azy tsy araka le mpampianatra zany hagnano igny de manjary le mifegny miasa no tsy voaray satria le maharaka le cours fogna ny tena mahay de afaka examen CAP sy ny CAE ka hoe miova amin'izay hoe le managna diplôme professionnel ihany no raisiny de tsindriagna magnangy zany le izy fô le helany asa teto tsy raisiny. Ankoatra izay, maro amin'ireo mpampianatra any amin'ny faritra no hiara-ny fanaparam-pahefana ataon'ny chef Sisco sy chef ZAP raha ny fanazavana. Eo ihany koa ny resaka olana mahakasika ny promesse présidentielle. Rehefa mandalo ny filoham-pirenena dia manome promesse. Dia ny olana apetsaka nefa matetika ny chef ZAP na ny chef Sisco mikirakira le dossier avy eo. Tsy izay compétent, tsy izay mahay, tsy izay manana traikefa no apetsaka fa izay manana antoko politika eo amin'ny fitondrana. Ary tsy vita amin'izay fa io resaka politika dia misy fiantraikany any amin'ny fiainany tokantrano tsirairay amintsika rehetrarehetra eo iaby ho an'izay mpampianatra. Satria maninona? Satria rehefa tsy mitovy firenena politika dia mandeha ny affectation. Raha tsy ahivina, mpampianatra miisa 709 no raisina mpiasa mpanjakana eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazana araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny 20 septambra lasa teo. Raha ny hita, misy ireo lesoka amin'ny fandraisana ireo mpiasa mpanjakana indrindra ny amin'ny faritra lavitra ny fanjakana Foibe. Manjaka ny endrika gologolo samihafa izay anairana ny tompon'andraikitra voakasika. Mararaka zany ny sehatry ny fampianarana eto Madagasikara raha izay fanadiadiana roa voalohany mandidina ny fampianaran'izay fa raha ity vovonana iray ity kosa dia tsy androso i Madagasikara raha mitoy ny tsy firarahin'ny mpitondra ny sehatry ny fanabeazana. Hoy ny Coalition nationale malagasy pour l'éducation pour tous na ny CONAMEPT tamin'ity androany ity. Ankoatra izay tsy fantatra mazavatra amin'izao ny akony dian'ny filosy ireo minisitra 3 misana ny fampianarana tany New York ny
volana septambra lasa teo raha ny fanazavana onona saina. Ambolana maro no nanomanana ny fandraisana anjarany Madagasikara tamin'ilay sommet sur la transformation de l'éducation tanterahana tany New York ny volana septambra teo. Nantsona ireo mpiantsera teto Antananarivo sy tany amin'ny faritra Ikondo 5G tany toy ny coalition nationale malagasy pour l'éducation pour tous na ny CONAMEP. Ny fomba nataon'ilay fivoriana tany zany dia hita hoe nivelatra ilay izy satria tsy niandry izahay. Tsy niandry ny tanterina zany izahay fa nyzarainy zareo zany ny kofe mamatotra lien nazahoanay manatrika ny fivoriana nandeha tany dia nanatrika ny fivoriana nandeha tany izahay fa eo amin'ilay hoe Madagasikara manokana mbola tsy hitanay zany hoe inona ny avoaka manokanao afa-tsy ny tena nisongadina tany zao dia le nitondrana n'ilay afaka baccalauréat ny solotena amin'ny tanora va tia Madagasikara. Zay zany zao zavatra hitanay tao anatin'ilay lien. Taratry ny tsy fanaovana olaram-pamehana ny sehatry ny fanabeazana, ny tsy fanaovana tatitra tamin'ireo niarana nomana iny fivoriana antapon'iny ohatra ny fanazavana. Ny fanabeazana izay fototry ny fampandrosoana ny firenena. Miantso ny gouvernementa rehetra ao anatin'izany ny Madagasikara mba ametraka ho zava-dehibe izany hoe mpampianatra izany. Raha tiana ny androsoan'ny firenena anankiray dia ny fanabeazana no ataovy fototra. Raha tiana ny anapotika firenena anankiray dia ny fanabeazana potehana dia potika avy hatrany ilay firenena. Tonga ny fotoana iroso any amin'ny fanatsarana ny fanavozana ny fanabeazana tsika. Iroso koa ny fametrahana ny mpampianatra ho fomitepo ho an'ny fanabeazana. Kely ny ampahambola atokan'ny firenena aty amin'ny Afrique subsaharienne ao anatin'izany Madagasikara ho an'ny kitapom-bola mpanjakana mivoatokana ho an'ny fanabeazana. Ka rehefa kely no ety manana dia tsy maintsy kely hatrany ny firosoana ho any amin'ny fivelarana makany amin'ilay kalitao enjehana. Fandry matetika ny hoe ny ankizy ny tanora no ho avy ny firenena. Ho avy manao ahoana no antenaina manoloa ny fitotonga ny sehatry ny fanabeazana io. Tranga izay efa nanaira ny mpisehatra amin'ny fampianarana ny mpitondra tato anatin'ny taona maro. Sehatrin'izany nijanona ho ambany ny vola natokana ho an'ity sehatry ny fampianarana ity anatin'ny teti-bola-panjakana raha tato anatin'ny telo taona farany no jerena. Dia izay ihany koa no entintsika misento anaty doka fo vetivety makasika ny fiarovana ny faritra arovana ao Menabe Antimena izay tsy maintsy amindrana fianakaviana manodidina ny 500 tafo. Eo ihany koa ny tsara ho fantatra momba ny nosy ranja iray amin'ireo nosy mahasarika olona betsaka ny nosy be amin'izao fotoana rehefa avy eo no anarantsika izay. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Sarlalan, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. Telo amby roapolo sy 2 arivo ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresendahatra anao
tadidio kanefa fa endrika kolikoly ihany zany satria tokony mihevitra no ibaiko ny safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandanimbola sy mitaky ny fangaraharahan'ny loharanimbolan'ireo kandida mandritra ny fampielezan-kevitra. Ndao isika hiara-ndresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry zao mba ho fifidianana lavitra ny kolikoly no ianantsika amin'ny 324. Maizina be izany Marco boum mangina be izany Marco boum resaka ataoko aminao monsieur le commissaire lobaty hein resaka inona zay fa nga tena hoe tsisy mozika mihitsy ba ina zany hoe boum vaovao balika boum fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy jiro entanana efa miaraka amin'ny radio sy mp3 ary afaka mamahana finday manomboka amin'ny 900 ariary monja isanandro mandra-paveninao vidiny manontolo balika mamiratra no avika. La farine ara-pahasalamana tsara kalitao azo ampiasaina amin'ny andro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Jiwel ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Hanao spaghetti reza Rossini ihany ny tsara e. Na dia maro nandalo ny vavako Rossini no tiako e. Il est pas tena tsara numéro 1 amaday Vito efa etotrano izany natao antsika malagasy matsiro natao antsika jiaby na spaghetti na macaroni Rossini ihany ny tsara e. Tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy mamena ny araba anao an-trano mbola tafaraka aminay amin'ity ala ity. Isan'ny tarantsika izay dia ho fanamorana bebe kokoa ny fikirakirana ny antota taratasy isan-karazany amin'ireo sampandra-ra-panjakana. Avondrana anatin'ny plan stratégique du numérique ireo tetikasa ministera sy ireo ratsamangaika ny fitondram-panjakana izay mandidina ny 300 isa. Nisy araka izany ny atrikasa no tanterahana nandritra ny 2 andro amindronana ireo tetikasa ireo Gaëtan Andriatsilavo. Manodidina ny 300 ny tetikasan'ireo ministera sy ireo ratsamangaika ny fitondram-panjakana avondrona anatin'ilay antsoina hoe plan stratégique du numérique. Ho firosoana amin'izany nisy ny atrikasa fandravonana ireo tetikasa ireo hijerena miaraka ireo tetikasa momba ny ahitao arakajy mirindra azona fanamarinana avy amin'ny mpitantana ny tetikasa eo anivon'ny ministera tsirairay avy. Nojerena araka izany ireo tetikasa afaka antanterahana miaraka sy ireo tsy maintsy arindra ka antony mahazava-dehibe ny atrikasa natao nandritry ny 2 andro. Dia ao anatin'izany zany raha ohatra ka resaka infrastructure miasantsika dia ny fametrahana resaka data center zany hoe serveur de données zany iray iombona ny ministera rehetrarehetra fa tsy ny ministera tsirairay avy no tokony hoe manana an'izany ahafahana mampiena zany ohatra ny coût ny fampiasana na ny utilisation an'le izy raha izay ao anatin'izany ihany koa ny resaka réseau de communication ny fanjakana. Androantsika dia miankina amin'ny ampisehatra amin'ny fifandraisan-davitra andoavana facture APDB. Ao koa ny ataontsika hoe service fametrahana zany ohatra ny réforme en état civil zao ohatra hoe raha mangataka isika zany certificat de naissance dia ahafahantsika manao anazy amin'ny internet ohatra zany sy tanjona. Eo ihany koa ny ohatra hoe ny fangatahana resaka certificat na fokotany certificat de résidence eny anivon'ny fokotany ao anatin'le fotodrafitra sy rahantsika mila apetraka ihany koa zany ao anatin'izany ny resaka santé na resaka fahasalamana. Teo zao tsika tamin'ny covid reny zany nametraka plateforme ahafahantsika manana plateforme na suivi na vaccination. Ao ihany koa any amin'ny fampianarana ahafahantsika manao ohatry ny hoe télé enseignement na télé éducation. Azo tombony ihany koa ireo sehatra tsy miankina ohatra amin'izany ny fanokafana orinasa amin'ny alalan'ny internet izay vita ao anatin'ny 3 ora
raha toka fito andro zany faravahakely ny teo aloha. Ankoatr'izay, ena ny tranga kolikoly ary mora ny fikirakiranareo antota-taratasy isan-karazany. Ny tena tombony zany dia ny fampianana ny koa ny fampiasana ny administration. Raha ohatra araka ny teneniko anareo teo raha état civil andresantsika raha ho an'ny daholo be zany. Raha taloha ianao ka teraka tsoatsatra tany Mahajanga nefa miasa eto Antananarivo tsy maintsy miverina ianao maka certificat de naissance anao. Dia amin'izay fotoana izay nefa ianao very fotoana, very vola. Miaraka amin'olana tsy maintsy mandeha makany sy ny sisa rehefa centralisé na de manière informatique ilay zany tsy mila makany Mahajanga intsony ianao fa n'importe quelle commune eto Antananarivo rehefa connecté le izy dia afaka angatahanao ny certificat de naissance anao fa tsy mila mi'se déplacer eraky ny faritra rehetrarehetra exemple anankiray zay. Ho an'ny administration indray ny fametrahana anazy ohatra zao resaka passation na marché public. Raha teo aloha zany tsika tsy maintsy mandeha mi'se déplacer makany amin'ny ministère mangataka an'ireny tolotra isan-karazany ireny. Dia zao anao efa publié amin'ny site ny CNM, publié amin'ny site ARMP azafady no fanaovana an'le fangatahana an'le appel d'offre ohatra zany public dia afaka misoumissionner en ligne ianao dia hitanao hoe ovininao ny nanao an'ilay izy inona le critère mazava tsara hialana amin'le kolikoly. Isan'ny mbola sakana eto amintsika ny fahaizana mampiasa ireo teknôlôjia vaovao, lafo ireo fitaovana ilaina amin'izany ary indrindra ny tahotra izay mbola tsikaritra eny amin'ireo sampandraram-panjakana na eny amin'ireo mponina mila raharaha eny anivony ireny sampandraram-panjakana ireny. Ezahana hitadiavana vahaolana avokoa ireo raha ny fanazavana ahafahana miroso amin'ny fanatsarana. Manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity ala ity dia tsy iza fa raha Kotomandimby Odilon izay tompona andraikitra eo anivony Telma Madagasikara miarabanao tonga soa ato anatiny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Amin'ny mampanohana anareo ny hetsika izay ho tanterahany tarika ambondrona moa zany amin'ny alahady avy zao dia manana trano heva manokana mandritra io hetsika io ny eo anivony Telma Madagasikara amin'ity indray mitoraka ity. Manahoana sy manahoana avy ny karazana tolotra ho hita mety ho hita mpanjifa mandritra ny hetsika. Ya, faly miaraba anao Yves Richard, faly miaraba ihany koa ny mpijery sy mpanaraka ny vaovao eto amin'ny Kolo TV amin'izao hariva izao. Miaraba anareo namana teknisianina ihany koa. Araka ny voalazanao teo dia mampanohana ny fampisehoana izay ataon'ny tarika ambondrona amin'ny alahady 6 oktobra ho avy izao izay amin'ny 3 ora tolakandro dia manana trano heva tokoa izay eo anivon'ny Telma. Maro be ny tolotra izay afaka hitantsika ao sy jifaintsika ihany koa. Anisan'izany ny puce ohatra ho antsika izay mbola tsy mampiasa Telma dia azontsika jifainao zany amin'ny sandany 1000 ariary na 1000 ariary monja. Eo ihany koa ireo tolotra finday maro isan-karazany izay azontsika jifaina ihany koa eny an-toerana. Ankoatran'izay dia misy ihany koa ireo tolotra isan-karazany izay azontsika ampiasaina. Eo ny tolotra mora, eo ihany koa ny tolotra yellow, ny tolotra first ary ny tolotra telmanet. Raha ohatra zany ka manam-panirintsika zany le tonga eny ka mba hoe te haka sary sy video mivantana alefa amin'ireo tapaka sy namana dia manasa antsika izay tsy hidika an'izany stand izany fa eo no ahafahantsika manjifa izany tolotra rehetra izany. Ho an'ireo karazana finday manokana ve mety misy ny karazana fihenam-bidy sa fanomezana no entin'ny Telma Madagasikara ao anatin'izay? Ia, ny finday moa misy karazany maro ao. Ny fihenam-bidy tsy fihenam-bidy no hitantsika ao amin'ny fotoana io fa misy kosa ny fanomezana zany atolotra ampitiavana ho andreo rehetra izay manjifa n'izany vokatra izany. Oeto ary ny fanentanana oetiny Telma Madagasikara makasika ny hetsika ho tanterahany tarika ambondrona amin'ny alahady ho avy zao ity mba hioman'ireo olona ho avy any an-toerana tsy hoe sanatria ny resaka ho atao fidirana ihany no entina ao am-paosy amin'izay fa mba hitondra ihany koa io ambonin'izay mba entina anjifana an'ireo tolotra samihafa. Ia, dia araky ny voalaza hoe maro ny tolotra ho afaka jifaintsika ao dia manentana antsika zany mba hitondra karapanondro aloha raha ohatra ka manana fanirinitsika zany anjifa indrindrindrindra ny puce ho an'izay mbola tsy manana sy ny finday zany. Zay angamba ny atao hoe zavatra tsy maintsy hoentina fa ny anentana moa hoe tongava maro ny bia rehefa lany fa ianareo efa maro be efa ana moa zany efa nandray anjara no andrasanay aza misalasala manantona ny trano heva ny Telma fa vonona ny ekipa anome fahapo atsika tsirairay avy.
feny dia feny fanazavana mahakasika izay ankasitrahana feny ianao Andriamatora Kotomandimby Odilon izay tompony andraikitra ho anivony Telma Madagasikara ny vahiny tato anatin'ny vaovao-nikolo tamin'ity ala ity. Mankasitraka tompoko. Izay zany mila miomana avokoa ireo izay andeha hijery ny tarika ambondrina fa maro ny tolotra sy ny vokatra avy amin'ny Telma Madagasikara izay azo tsofaina eny an-toerana mandritra ny andro ny fampisehoana. Fa fianakaviana manodidina ny 500 tafo mivelona ao anatin'ny faritra Rovana Menabe Antomena no tsy maintsy afindra amin'izao fotoana. Isorohana ny fahampitehana sy ny faharingana ny faritra komuna Misavaly no anatanterahana ny tetikasa ary omena tany 2 hektara avy ny tsirairay fianakaviana tsirairay ao anatin'izay Gaeton Andriatsilavo. Loza manambana ho an'ny faritra Menabe ny vokatry ny fahasimban'ireo faritra Rovana Menabe Antomena sy Kirindy Mitea. Miaripaka ny ala manomboka mialany tamingana ireo zava-manan'aina hita ao amin'ireo faritra Rovana roa ireo. Araka izany, fianakaviana manodidina ny 500 tafo mivelona amin'ny faritra Rovana Menabe Antomena no tsy maintsy afindra isorohana ny fahampitehana sy ny faharingana n'ity faritra ity, izay rahana miasa amin'ny ministera maromaro sy ny USAID tao. Voninandray ny tetikasa sy manaiky ifindra ireo mponina voakasika izany, na eo aza ireo sakatsakana isan-karazany. Asany vahoaka iny fotony zany dia fijerevana ny tombotsoan'ny vahoaka izay nivelona tao anatin'ny ala, satria efa nivolavolaina zany izy io nijerena ny solution rehetra mba hialan'le olona amin'ny famotehana an'izay ala zay dia nijerena manokana izay velomam-pony zay dia mianja zany ny vahoaka ny fanampiana an'ireo olona izay nivelona agnatin'ny ala zay. Hatreto aloha zany misakatsakana madinidinika aloha zany tsy maintsy misy avao satria le olona zany sarotra be le tonga dia avy zany hiala amin'le mahazatsy anazy fa mifanentanana ny mponina rehetrarehetra ifotony zany dia ankapobeny resy latsa ny vahoaka zany fa hiala amin'izay mahazatsy azy raha ohatra ka misy le fanampiana araky ny nampanaterana. Taoriny ny fakana hevitra sy ny fanadiadiana eny fotony hamantarana ny etaetan'ireo mponina, tsy maintsy irosona ny drafitra fanazarena ny tany ho an'ireo mponina ireo, ananan'izy ireo antoka amin'ny fiainana ho avy. Dia izay zany le mila tedavina rehefa manamboatra ny drafim-panajariana hoe fa maninona mipotiko ireo tanindreo. Tsy raisina fotsiny le izy hoe potika le ala ohatra dia hoe sakanana fotsiny le olona hoe aza-potehana ny ala, fa mila tedavina fongorina hatrany amin'ny foto mihitsy hoe finina marina arany ny antony mahatonga n'le olona maningotra n'le ala. Mety olana ara-toekarena, mety orana ara-tsosialy, mety orana ara-piarahamonina. Dia rehefa hita izay le olana fototra izay dia izay ny jerena hoe ahoana amin'izay ary amin'ny fomba handrindrana n'le singa anankitelo le averiko teo hoe ny tany, ny olona sy ny asa fivelomany dia voaro azy le ala. Nanambara ny mpamatsy vola fa miandry ny fankatoavana avy amin'ny fanjakana foibe ny drafitra fanajariana ny tany amin'ilay toerana mety hametrahana ireo mponina avy ao amin'ny faritra Rovana ho Menabe Antomena ireo sy ireo komuna Misavalo izay anaovana ny tetikasa. Iroso avy hatrany ny tetikasa aorian'izay. So we came to Menabe and here tena antondrianay aty amin'ny faritra Menabe moa zany dia voalohany hijery ireo fanamby izay fanamby amin'ny sehatry ny fiarovana ny ala any amin'ny alan'ny Kirindy sy ny Menabe. Hijery ihany koa ny vahaolana izay hoentina ao anatin'izay fisorohana ny fanombana ny ala izay ary faly izay satria misy ireo solotena avy ao amin'ny ministera miaraka aminay eto avy ao amin'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny ministera ny tontolo iainana miara midina ifotony miaraka aminay. So this project is designed not only to mazava tsara ny tanjona ao anatin'ity tetikasa ity. Ny voalohany amin'izany dia ny ahafahana misintona ireo mponina izay mipetraka any anaty ala hiala tao izy ireo ary ho afindra eto, ary ny tanjona faharoa dia ny ahafahana mampiroborobo ny fiveloman'ireo olona ireo, tsy le olona mifindra monina ihany fa ny olona izay efa nipetraka teto hatramin'izay ireo vondrom-piarahamonina eto hatramin'izay. Nidina ifotony nijery ny zava-misy teo amin'ny komuna anaovana ny tetikasa ireo teknisianina maro avy amin'ny ministera sy ny firenena Amerikanina izay notrony ny maso-ivo Amerikanina monina sy miasa eto Madagasikara. Nisy ihany koa ny fanolorana fitaovana teknika sy informatika entina manatanteraka avy hatrany ny asa ka nisitraka izany ny sampandraraparitry ny fanajariana ny tany sy ny sampandrarahan'ny fandrefetsan'ny tany ao amin'ny faritra Menabe.
Lafomba hafa kosa indray dia tsy ampy ny fampiarana ny lalàna miady amin'ny herisetra na lutte contre les violences basées sur le genre. Eto Madagasikara ka mahambony tahatra amin'izao, ilaina arak'izany ny fanamafisana ny lalàna miady amin'ny herisetra amin'ny endriny rehetra ary tokony atao lara-pamena ny momba io, ho antoko ny filaminan'ny mponina eny anivon'ny sehatra misy azy avy. Mirongatra ny herisetra eto amintsika tato anatin'ny 5 taona farany. Ary ahitana izany tranga izany ny faritra rehetra. Mahatratra 2.3 isanjato ny trangana fitoriana herisetra teny anivon'ny ivitoerana fianonana centre d'écoute ao anatin'ny ministeran'ny mponina tao anatin'ny taona iray, araka ny fanadihadiana nataon'ny MCS ny taona 2024. Vehivavy ny akamaroan'ireo iaran'ny herisetra ary ny iaran'ny fanolanana avokoa ny 4.0 isanjaton'izy ireo. Antony izany tsy fampiaran-dalàna miady amin'ny herisetra amin'ny isambatan'olona amin'ny lafiny maro. Ny tena tranga betsaka tena mpitaraina aloha dia ny herisetra ara-batana ary herisetra miseho eo anivon'ny tokantrano le antsoina hoe violence domestique na violence conjugale. Tafiditra ao anaty violence domestique ihany koa reny fahitantsika reny fanolanana ny ankizy ary ny tena mampalahelo dia olona ao anatin'ilay tokantrano izay mampa violence domestique anazy no tena manao an'ilay trangana herisetra zany. Ny lalàna izay nilanitsika dia lalàna hiadibana amin'ny ady atao amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalelanao na mety amin'ny mahavehivavy anao fa tsy ho an'ny vehivavy irery ihany zany le izy. Misy eo amin'ny endrika maro samihafa ny herisetra mifototra amin'ny lahy na vavy. Saingy vitsy amin'ireo niaran'ny herisetra no say mitoroka ny tranga niatra taminy. Misy vehivavy ray amin'ny 3 no iaran'ny trangana herisetra ara-batana. Ohatr'izay ihany koa ny ara-nofo. Fa misy ihany koa ny trangana herisetra ara-toekarena izay tena ny betsaka. Izay mihitsy ny antony nasiana ny ivitoerana fianona dia misy ny ivitoerana fandraisana tanana. Ny olona izay miasa ao anatin'ireo ivitoerana ireo aloha zany dia efa nomena fiofanana amin'izay fitazomana ny tsiambarantelo izay ezahana foana moa zany ny anaovana an'izay resaka tsiambarantelo izay hatramin'izay misy n'izay fanentanana amin'ny ady atao amin'ny herisetra izay dia efa maro tokoa ny olona izay tonga mandeha manao fitoriana. Tsy mbola hita soritra mazavatra eto ny paikady napetraka iadina amin'ny herisetra mifototra amin'ny lahy sy ny vavy. Ilaina araka izany ny fanentanana ny mponina amin'ny ady amin'ny herisetra ho fandrindrana ny fiainam-piarahamonina eny amin'ny sehatra misy azy avy. Ivenina vetivety anatin'ny vaovaon'ny fampianarana isika fa iompana betsaka anatin'ny fahasalamany ny ady vava kosa indray. Ao anatin'ny vatana tomando no misy ny saina matsilo. Io nanosika ny komuna Manandrina, distrika Navaradrano nitady mpiara-miombonantoka ahafahana manatsara ny fiampiainan'ireo mpianatra. Androany mpianatra tamina EPP miisa 2 no nahazo fitaovam-pidiovana avy amin'ny mpiara-miombonantoka amin'ny komuna izay nietsika sy ny fampitiovana izay itoy amina sekoly hafa hoy ny ben'ny tanàna tany antoerana onona saina. Isan'ny komuna nahazo vokatra tsara tao amin'ny distrika Navaradrano tamin'ireo fanadinam-panjakana farany teo ny tao Manandrina. Ho fanatsarana trany izany nitady mpiara-miombonantoka ny komuna ahafahana mitsinjo ny fahasalaman'ireo mpianatra. Androany nisy ny fampitaovana nomena ireo mpianatra tao amin'ny EPP Ambopananina sy ny EPP Ambatolampy narahina fampianarana amin'io sy mikojakoja ny ady vava. Iny le ivelany iny zay sakafo kely. Ity le atapony dia ity le anatiny. Kisehana ny fotanana. Kisehana ny elakelan-tanana. Ao anatin'ny vatana salama no misy ny saina matsilo. Zany hoe raha misy tsy fahasalamana amin'ireo ankizy ireo na ny fotsiny ary zany dia mety tapaka ny fianarana. Ka zava-dehibe ho anay sy nietsika toy izao satria dia mampandrosa ny fahasalaman'ny ankizy aty amin'ny ambanivohitra zany ary tsy hanapahana ihany koa fianarana raha tsy sandratsy salama izy ohatra. Dia anisany manao hetsika foana zay isataona ho an'izany nifsy ady vavy zany eo amin'ireo sekoly eto amin'ny komuna Manandrina. Misy zao ohatra ny manala FOB, misy ihany koa ny fizarana zavatra ho an'ireo ankizy ireo fampianarana azy amin'izany resaka nifsy ady vavy zany dia anisany zay mampiena ny tany nify teo amin'ny areti-nify teo amin'ny mpianatra. Tsy andrasana ny fanjakana fohy be ny fampandrosoana ny eny fotony hoy ny ben'ny tanàna antony arahan'ny komuna miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Ny komuna Manandrina moa dia izay tsy mifidy fiara-miasa
fa rehefa ampandrozana zany commune zany dia raisina tanandroa mariana fa hatreto zay dia be dia be ny mpiara-miasa amin'izany commune zany na eo amin'ny lafiny ara sosialy zany eo ihany koa ny tolotra maro isan-karazany amin'ireny resaka fanampiana ho an'ny ankizy mianatra eny ary eo ny tena be indray satria dia atrany adilam-bato dia misy ny antony anankiray koa dia satria dia mba mety tsy mahazo angambo zay avy any amin'ireo fitondram-panjakana dia miezaka zay no mitady ety ivelany mba mpiara-miombonantoka amin'izany commune zany. Ito amin'ireo EPPA amin'ny commune Manandrina ny fanomezana fitaovam-pidiovana ho an'ireo mpianatra raha ny fanazavana. Fa hiara isidina vetivety any Nosy-be isika hiara ianoka vetivety ny akanto ny Nosy Ranja. Iray amin'ireo nosy mahasarika mpizahan-tany betsaka indrindra ao Nosy-be ny Nosy Ranja amin'izao fotoana izao. Nosy izay miavaka noho ny hafanana ny tora-pasika isany tsara indrindra eto Madagasikara. Abraham Randriamanana. 7.20 kilometatra mianatsimo andrefana miala ny Nosy-be no misy ny Nosy Ranja. Nosy iray isan'ireo mahasarika mpizahan-tany betsaka indrindra any an-toerana. Miavaka ny Nosy Ranja vokatry ny fanana ny tora-pasika isan'ireo tsara indrindra eto Madagasikara. Mizara roa ireo nosy mandrafitra ny Nosy Ranja. Anisan'le nosy faran'le malandy zegny eto Nosy-be zegny. Le la place malandy. Atsika jote amin'le toerette ty zay le Ranjabe. Ahotrana ambadika azy ato le Ranjakely fa le Ranjabe zay le fandehanan'le vazaha zay manao visite. Ohatrany hoe zegny tena maro zegny le olo amin'ny tanàna zegny. Ohatrany hoe maro le la famille zay le olo. Maro be zegny misy l'école eto, misy fara eto. Le mampiavaka izy koa zay le fara eto tena le fara tena le araiky mampiavaka izy misy le Nosy-be zay le olo araiky niasa le Tour Eiffel zegny le nagnamboatra le fara eto le Eiffel zay le mampiavaka tsara be. Après amizay le navigation ohatrany Nosy-be zay mandeha ty zegny ahitagna be zegny am'le rano mety ahitagna baleine, mety ahitagna dauphin, amin'io mety ahitagna requin baleine zay le. Manodidina ny ora iray hatramin'ny ora iray sy fahatelony ny faharetan'ny fandehanana sambo miainga ao Nosy-be miazo ny Nosy Ranja. Maharitra tontolo andro kosa ny fijanonana eny an-toerana ho an'ireo mpizahan-tany ary misy ny fandraisana azy ireo. Manana ny tantara manokana ny Nosy Ranja indrindra mikasika ny tora-pasika fotsy ananany. Ty le la plage le blanc ty zegny le mampiavaka zegny le tena le l'histoire zegny misy le via vrai zegny i Ranja le agnarany. Le Ranja zegny indien izy baka en Inde le passage navy nahita le nosy ty avy eo izy nagnano le agnarana hoe le i Ranja baka amin'ny agnaranazy nanaovana le nosy Nosy Ranja. Fa misy koa le sensy hafa koa le Ranja zegny aminay Sakalava zegny le sable blanc zay zegny nanaovana hoe le agnarana le Nosy Ranja fôtony le malandy be le fasina hoe atao i Ranja. Manodidina ny zato hatramin'ny 200 isan'andro ankehitriny ireo mpizahan-tany tonga ao Nosy Ranja. Ao anatin'ny fanatanterahana ny Educteur Madagasikara, mpisehatra amin'ny fizahan-tany avy amin'ny firenena samihafa toy ny Frantsa, Nigeria, La Réunion, Pologne, Suisse no tonga teto Nosy-be ny alahady lasa teo. Tanjona amin'izany fampiroboroboana ny sehatry ny fizahan-tany taorian'ny valanaretina. Eo ihany koa ny fampahafantarana Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny alalan'ireo toerana mampiavaka azy. Entina hisarihana ireo vahiny hitsidika any an-toerana. Oui, Nosy Ranja ça reste un incontournable de Nosy-be. Eny, tsy azo ialana i Nosy Ranja raha ny eto Nosy-be. Araka izany, faly izay tonga eto. Izaho manokana, efa nandalo teto 20 taona lasa izay, ary tsy niova firy fa mahafinaritra hatrany. Hitsangatsangana isika ny tolakandro, fa ny maraina teo dia tena nahafinaritra ihany koa. On va encore aller se promener cet après-midi, mais on s'est régalé ce matin. Je pense que c'est très important la présence des tour opérateurs de tous les mondes. Inoko fa tena zava-dehibe ny fisian'ireo tour opérateur sy ireo mpiara-miasa amin'ny ahafahana mijery izay afaka tolotry Nosy-be sy Madagasikara ho an'ireo mpizahan-tany. Inoko fa tena zava-dehibe aorianan'ny Covid ny antsoina ireo mpisehatra rehetra ho tonga eto Nosy-be. Zava-dehibe satria atomboka eto Nosy-be ny fahatongavan'ireo mpizahan-tany. Tombony ho azy ireo izany ary tombony ho an'ny mponina eto Nosy-be. Aussi pour les personnes qui vivent à Nosy-be, pour les locales. Itoy amin'ity herinandro ity ny fitsidihana Madagasikara tanterahiny ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany avy any ivelany miisa 720. Izay tafiditra anatin'ny Educteur, sahan'ny ny ONTM na ny Office National du Tourisme Madagasikara sy ny Ministeran'ny Fizahan-tany.
Any mananjary kosa indray dia hofamanany olany vahoaka indrindra ny amin'ny lafiny fifamboizana. Natsarainy teo anivony fiadidinany tanàna ao mananjary ambony vohitra ny tetezana miazo anandovosira. Hofitaina anatiny fohy ezaka ny asa araka ny toromarika nomeny mben'ny tanàna. Denis Francophonio fantatry ny maro amin'ny solonanarina hoe maître Coco. Toromarika nomeny ireo teknisianina moa zany tao anatin'izay ny asa fanamboarana izay niarahany commune amin'ny sehatra tsy miankina ao anatin'ny partenariat public privé panampanazavana. Nefa efa somary efa antantaraka ny zay teo zay mila kozakozay zay militsia misorona ny fandrara hita tanàna moa zany nagnome tolontagnana ny commune fanamboarana azy ity tombatombanana eo amin'ny jilo na hoenina tapitrisa ariary ao raha zany fondanena amity asa fanamboarana ity tsy maintsy hoe zay nao fiaina agnatin'ity tapatapaka volana oktobra ity. Dia izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena nanome tokony Premier Ministre Britanika fa hanolotra vahaolana manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana ao Royaume-Uni, vahaolana izay tokony atolotra amin'ny faran'ny fivoriany ny antoko conservateur amin'izao fotoana izao. Androany nangataka faharetana tamin'ny vahoaka Britanika ny Premier Ministre Britanika Liz Truss amin'ny fitadiavana vahaolana amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ao Royaume-Uni amin'izao. Saingy efa maro ny hetsika ataon'ny vahoaka amin'ny fanoherana ny fiakaran'ny vidim-piainana. Tsy mitsahatra miakatra hatrany ny fakturan'ireo vahoaka. Adjevitra nataon'ny solombavambahoaka any an-toerana sy ny Premier Ministre Britanika Liz Truss ny fanampiana ara-tsosialy sy ny fanampiana ireo olona tsy anazy miady ny ampiakarana izany izy ireo. Marobe ny tsy fitovi-kevitra izay hiananatsika ny politika ny Premier Ministre Britanika Liz Truss. Ho sarotra ho azy ny fitantanana manoloana ny olana izay mitranga any an-toerana amin'izao raha ny fanazavana manamafizana ihany koa ny hetsika ataon'ny vahoaka any an-toerana isan'andro. Mifarany toany koa ny fotoanantsika ho an'ny androany ankasitrany ianao ny safidy ny fahita lavitra kolo tao anatin'izay ora ray mahery nitondrana ny fampahalalam-baovao izay azadiny fotoanantsika raha ampitso amin'ny ora mahazatra mirary alina mahafinaritra miaraka amin'ny fahita lavitra kolo indray ary tomboko lasy tomboko vaveloma tomboko. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. Vous a présenté Nivavo. Vous a présenté Nivavo. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Na raha ianao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny Telsoloarivo. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.